Faly miarabantsika rehetra indray rakizy. Ary faly indrindra indray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao. Enoy tsara ary. Nahitany kintana i Sami. Manome fiadanana i Jesosy. Tany amin'ny arabe a New York, nisy rivotra mangatsiaka nitsoka. Nosintony Sami ho eo amin'ny sofiny satrony. Isaky ny hariva dia manana fahazarana mandeha tongotra miaraka amin'irainy izy. Nisy fiara mandeha mafy be, misatry ny fiara maneno ihany koa. Ny vehivavy niazakazaka namonjy fiara fitateram-bahoaka miaraka amin'ny harona feno entana. Maika ny rehetra. Dady, inona daholo ireo? Namaly ny rainy izay lasa saina laliny. Inona no tianao ho lazaina? Ilay kintana dada, tsy hitanao ve ireo? Mientana ery izy nanondro ny varavarakeliny iray tamin'ireo trano. Ao anatiny dia nisy labozia mirehatra, ka ny lelafo dia tahaka ny kintana tao anatin'ny aiziny. Nametraka labozia teo amin'ny varavarakeliny ireo olona ireo ho an'ny zanany lahy. Lavitra izy any amin'ny ady ary miady ho an'ny fahavalontsika. Raha sanatria voatifitry ny baly izy dia ho tsofin'izy ireo ny labozia. Rehefa nanohy nandeha izy ireo dia nieritreritra ilay renim-pianakaviana hoe Manan-tena mba tsy hametraka labozia eo amin'ny varavarankely ho an'ny zanakay lahy. nanohy nijery ireo kintana i Sami. Dady, misy kintana iray hafa ry. Ary ihany koa misy kintana hafa. Jereo, misy labozia roa eto amin'ity varavarankely ity. Mananjanaka roalahy ao anatin'ny ady ity fianakaviana ity. Teo amin'ny farany arabe, nanainga ny lohany i Sami ary nijanona tampoka. Nitazona ny fofinainy izy, toy ny hoe nisy zavatra tsy azony eritreretina ny tranga. Jereo dady iny ambony iny. Nahita ilay kintan'ny alina tao amin'ny lanitra maizina izy. Andriamanitra ihany koa hoe mba manana zanaka, mba efa nametraka kintana teo am-varavarankely ve izy? Eny, mananjanaka lahatokana Andriamanitra, naniraka azy hiady amin'ny ratsy eto amin'ity tontolo ity izy, ka dia nandresy izy. Tsy tamin'ny fitaovam-piadiana fa tamin'ny fitiavana. Namoza ny ainy izany, kanefa tiany mihitsy aza ny fahavalony. Dia ireo izay namantsika azy teo amin'ny hazo fijaliana. Natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty izy. Noho izany dia afaka nihavana amin'Andriamanitra sy ny olon-kafa isika noho ny aminy. Taty aoriana, matetika i Sami no nieritreritra an'ireny kintana teo am-varavarankely ireny. Nieritreritra n'ilay niady tamin'ny ratsy teto amin'izao tontolo izao, tamin'ny nanoloran'ny ainy ihany koa izy. Jesosy dia manome antsika fiadanana. Mbola misy ny ady mahatsiravina izay mampatahotra sy miteraka fijaliana. Mbola mamono olona maro ny baomba sy ny bala. Fa ilay kintana eo amin'ny varavarankely dia tsy mety maty. Izy ilay manome famonjena sy fiadanana ho an'izay rehetra mangataka izany. Izy ilay tsy ho faty na hoviana na hoviana. Jesosy Kristy. Izay indray no anjara hafatra ho antsika tamin'ity anio ity. Tahiny tompo daholo, nanolotra ny tantara Zokomy.